lehibe le rano zany hoe mazava zany misy foto-kevitra hoentina fa tsy hoe manono ohatra fahatany fotsiny ary manomana koa ny hoe zao no tokony atao raha ohatra tonga eo vidin-drano kanefa mazava zany le fitsipy-dalao mihitsy zany nefa apetraka meloha zay ny tsy nisy foana teto amin'ny firenena tsy fitsipy-dalao zay zany nametrahana azy voalohany no mahatonga hoe misy dikany zany an'ity fivoriny ty afantarina ny rehetra. Président Antoine anao hoe saidanareo hidina an-dalambe tsy misy nefa izy mbola misy ve toyany iny moa dia ndresako tamin'ny radio rahavavonareo na no manjery namanareo fa nitsoko moa ny tenin'ny colonel Florence amin'ny Moreko hoe tao amin'ny préfecture mbola tsisy taratasy tonga mihitsy fa nampisehoko tamin'ny mpanao gazety moa ny taratasy fangatahana tao tokantany amin'ny préfet fa zany hoe ny valiny moa dia tsy nahazo fa ny taratasy fangatahana napetraka ny tiako lazaina fotsiny dia izao tsy ny hoe nesorina iny lalàna iny fa mbola mipetraka ao dikan'izany zany tsy ray andro any na ela na ingana tsy maintsy apetrany ny firenena koa hitantsika mampifasarotany trango zao ka angamba sarotra be hoe maray mandreny ny tena kosa zao ho hijerijery fotsiny na hiteriteriko fotsiny manoloana zava-misy ka za zany dia efa miteny mihitsy ary mampita hoe hatramin'ny omaly hoe sorako be dia be aloha ny fahatongavan'ny fanehoan'ny olona maro mihitsy zany naika ho avy teo fa ny tiako lazaina hoe tsy mijanona io satria okotsika ho mailo satria raha fomba ataon'ny fitondrana zao dia mamely tapoka takon'io na ny lalàna momba ny tsinjaram-pahefana reny hoe tsy mitombona mihitsy io oliverenany zany cybercriminalité mbola ao anatiny daholo zany hoe lesoka tanteraka ka tsy mainty zany misy antso atao amin'ny tsirairay avy andraisana andraikitra satria tsy afaka kositsika hijerijery fotsiny no avin'ity fireneny ity ary ny zava-mitranga zay mandeha vaovao raha hitanareo zao raha io resaka Ebola io zao za tena manamafy mihitsy hoe Madagasikara manahy satria azadiny fa ranomasina na any Bohina na aiza misy avy any Afrika miditra mibotry zany resaka zany zao tsisy jeren'ny fanjakana ohatrany tsy tahitaitra fotsy le fanjakana ka mampatahotra nefa ny rehetrarehetra manidiny serana ny daholo ny firenena manodidinao ny afrikanina ary hatramin'ny européanina reo mandray andraikitra ka io ohatrany kitoton-javatra io tena tsy azo ekeny zava-doza milalo fiainan'olona anie zany ka eo zany no aentitra tanteraka mihitsy manomboka amin'ny herinandro ambony dia hitako eo hitantsika eo fizotrany ny Antananarivo zany mila be ny tanàna azadina hoe sata manokana ny Antananarivo fa toy izy manana sata manokana dia renivohitra Madagasikara ka ny amantso ny tena tsy tiako tamin'ilay resaka teo raha ohatra hoe mitady décentralisation zareo ka ametraka be ny tanàna tsy azo zareo mihitsy dia zao hoe tsy mety eny nametrahana be ny tanàna isan'ny firaisana zany azadina hoe mampiraisana firy ny olona ao grand tanara ny teny eritreretiny hoe ahoana ny velarana ny Antananarivo fa le hoe ialana fotsiny amina kajikajy politika fa hoe tsy ho azo mihitsy azo emina na andeha ambako ny lohany ary Antananarivo dia hoe aleo ny zavatra atao maika dia aleo tonga dia efa voafidy ny manodidina dia avy eo indray ohatra ny omina teny meram-pirenena ny kilalao dia lany any ny azo VM raha ohatra zay tsy mety mivaso VM hatramin'ilay be ny tanàna reo raha mitoy ny tambatamba ka zay mihitsy zany ny tena hitako hoe le izy zany tsy mba hoe resaka matotra hitanao ary tena zay ny tena mampalelo atiny firenena tsy resaka matotra fa kajikajy ary kajikajy rehefa amin'ny tany izy tsy tonga dia hita ary na ny décentralisation koa na dia tsy mety satria zao ray atambatra ao ny commune rehetra rira ambanivohitra ataonao commune urbaine fanalavitra 4 kilometra moa tompoko ny commune ny ambanivohitra dia ahoana ny ahafahanao manao an'izany ary ny zavatra anankiray hoe lehibe faritra ho tendrena indray ho afidin'ny le vitsivitsy voafidina zany mifidy le lehibe faritra zany hoe tsy mivantana any amin'ny vahoaka inona ary ny alana safidim-bahoaka ty lava zay ny hitan'zareo hoe zay mampetiety afahantsika mijeja ny firenena gizana anakan'izany amin'izao andro efa 4 zao dia mbola misy tetikana hoe aloha indray atao an'izao higejana verina tanteraka ny firenena ka eo mihitsy mantsy ny lazaitra tena ohatrany tokony lesona laina ho an'ny rehetra ity satria raha mametraka olona mianatra asa
dia voatery mamerina asany taloha ihany izy satria tsy hitan'izay atao. Zay ny olana.